Valomerabantsika tsy ary afindraitra tsy tia alakamisy maraina 20 ny volana aogositra ity misotran'Andriamanitra isika mbola nomeny n'izao maraim-baovao zao indray fa tsika mandray ny fahasoavana sy ny hery avy aminy lohanderantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Tomboandriamanitra tolotrainao ny teran'ny laza ny azy sy voninahitra misotranao izay fa mbola mena tombontsoa lehibe indray an'io mba ahafahanay mandray ny teninao ka sokafo ny fomba ampananay andrayan'izany ary ihany koa mba ahafahanay mitoetra amin'ny fahamarinana avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Ny teny mofonainantsika androany dia manao hoe onjam-pitahiana nalaina amin'ny Mateo 5:27 manao hoe ianareo mifanasy ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no ahasira azy tsy misy heriny hanaovana ninninona intsony izy fa harinany ivelany ka ho hitsahan'ny olona. Amen. Mpanarato vitsivitsy mahantra sady tsom-piainana no nilazana n'ireny tenin'ireny. Anisany nanatrika teo sy nandrean'izany ireo mpisorona sy ny rahabe ihany koa saingy tsy ho azy ireo no nanaovana an'izany teny izany. Avy amin'ireo teny Kristy ireo no azahoantsika tsara ny lanjan'ny hery miasa mangina avy amin'ny olona. Tsy inona izany fa fiara-miasa amin'ny hery miasa mangina ny Kristy. Fampitana foto-kevitra marina fanaparehana ny fahasoavana koa izany. Fahasoavana izay Kristy irery ihany no manome azy. Ny vahoaka an'Andriamanitra dia tokony hanohitra ny hery miasa mangina manimba sy mandoza avy amin'ilay ratsy. Eo amin'ilay olona maro mandila latsarotra ianao amin'ny fiainana, mahatonga azy havesatra entana ny asa mafy sy ny fahantrana ka tsy manana fanantenana momba ny ho avy tsara kokoa izy. Feno ahiahy ampahoriana izy ireo tsy mahalala an'izay tokony dodiana mba azahoana fitsaharana. Aoka ianao hiasa mifonao manontolo ho fanampiana azy ireo. Tsy sitrak'Andriamanitra raha miolon'olona ny zanany tsaro fa maty ho an'ireny olona ireny ihany koa nge Kristy. Tolory-tanana manampy izy ireo. Aoka ataonao fitsim-piainana mihitsy tsy hanonona teny mitory fisalasalana na fahakiviana ny mason'izy ireny. Betsaka no azonao atao mba hitondrana fahazavana eo amin'ny fiainan'ny hafa amin'ny teny feno fampaherezana masina. Azo mpianatra tsom-piainana sy mahantra indrindra tao ny ho tonga fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Angamba tsy tsapan'izy ireo fa manao soa manokana izy nefa amin'ny hery miasa mangina avy aminy no hitosahan'ny onjam-pitahiana izay hiamitombo, hialalina ka vokatra izany dia mety tsy ho fantany raha tsy amin'ny andro fahamaliana farany. Tsy asaina manasatra ny tanany na ny tenany amin'ny fitebitebena momba ny fahombiazana izy ireny. Ny any tokony ataony dia ny mandroso moramora ary manan-tanteraka mipatokiana ny asa izay nankiny fahasoavan'Andriamanitra taminy. Dia tsy ho zava-poana tokoa ny fiainanany amin'izany satria izay tokoa no atom-pisentsika. Dia irina tokoa ny izany no iseho amin'ny fiainantsika tsirairay avy hoery hampatanjaka ny reraka ianao ary ihany koa hampitraka an'ireo izay mitanondrika. Amen. Vavaka isika. Sotranao indrindra iray hoany amin'ny teninao izay niraisinay amin'ity maraina ity. Amelany Elokai mamondrafo aminay taro tero ary aoka ny andeha amin'ny fahazavanao mandrakariva izay ka ny fahazavanao irery ihany no hiposaka enty ny hanazavan'ny hafa. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro